Iara-mivavaka sika rehetra toko. Andriamanitra ray zanakary fanahy masono, mitera makalaza misaotra magnome voninahitra anao zahay. Sapanay fa lehibe tokoa ny fitiavanao anay, ny fitiavanao zay karakaranao ikolokoloanao ny fiainanay manontolo mba hanjakanao, satria ianao rery ihany no manana fiainana dia ilay fiainana mandrakizay. Misaotranao ny amin'ity herignandro iomanany fiangonana hiandriny advento ity, dia omenao fotoana zahay mba hahafahana mifampidinidinika, amelombelomanao ny aim-panahin'ny fanambadiana, mba ho maiso, mba handravina, mba hitoerany fiadananao hamoa koa. Dia misaotra Jesosy fa nahazo zao fotoana zao zahay, nitera sy laza ho anao rery ihany. Dia mamindrafo aminay mamelany helokay amin'ny fahotanay rehetra, mpanota sy mendrika zahay. Ary amin'ity fotoana ity Tompo, raha nireny dinidinika avy amin'ny teninao zahay, dia mangataka ny taridalana avy amin'ny fanahy masina, mba hahay mandray izay tolotrao ho tonga fiainanay ary ho tonga fiorenanay sara amin'izay naharianao ny fanambadiana tokoa, ka tiana hitoeranay sara amin'ny fiadanana tolotrao. Dia matoky anay Jesosy fa eto ianao, matoky anay fa hanolo zava-soa ho anay ianao, ary matoky anay ry fanahy masina fa hanampy anay ianao aizanay mandray izay tolotrao. Ny anaran'i Jesosy Tompo no angatahana sy agniriana zany vavaka izany. Amen. Eny Tompo dia mamerimberigna ny fisaoran'Andriamanitra sika mahazo an'ity fotoana zay nalamina mba azahoantsika atao hoe miofagna moa ny tena marina, fa ny tena tandrify kokoa dia ny hoe miara mifampidinidinika manofo aina amin'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny fampidiniana raha teo koa momba ny amin'ny fanambadiana. Dia atao hoe seminaire ny lohateniny na hafa ho entin'ity fotoana ivoriansika ity. Dia zao angamba rilazana sotra azy, nisy ao anatiny tao seminaire dia mametraka asika ao anatin'ny karazana molina anankiray na lasitra anankiray, dia zay fa mipetraka tsara dia ampidirina fotsiny, takiny hoe io misy molina anankiray ty zany fanaovana gâteau, dia alaina ny patina gâteau dia atao eo, dia zay fa magnaraka ny patina igny ny molina ity dia fa magnaraka fotsiny eo, za magnaraka dia miezaka magnaraka, dia amin'ny farany rehefa vita ny nahandro sy ny sisa dia mahazo gâteau mifagnaraka tsara amin'ilay molina zavatra. Ka ny eto zany ny resaka fanambadiana ro eto. Nahoana moa no hoe mety hoe misy molina harahana ary misy molina kendrena harahana, zao ro antony. Ny fanambadiana dia agnisan'ny zavatra ataontsika hoe saromora, ohatrany hoe mora no hanambady, mora no hoe manambady, agnay dia mpivady, fa ny tena miaigna ny fiainana mahampivady dia somary mampametraka fanontaniana be dia be. Reto ngamba ro hitarihako ny saisika mba azahoantsika tsara ny hoe marina tokoa zao raha lazain'ny pastera zao. Reto ngamba ro sareko ny saisika. Misy fanontaniana telo apetraky ny pastora amin'ny olo hanao mariage, amin'ny andron'ny mariage igny. Mety efa nanao mariage ny maro amintsika, mety fo hanao mariage ny sasany. Misy fanontaniana telo apetraka, zany hoe io zany fanontaniana karazana lasitra iainany mpivady rehetra izy io. Zao ny fanontaniana voalohany, dia mba mamitadidy sika fa mety ho fa tamin'viana reny nandronesako n'izay farany dia androanina mitrahana n'izay tamiko, dia zao zany averigny. Fanontaniana voalohany dia ny hoe moa tianao tokoa ho vadinao araky ny fomba mpanambadiana Kristiana va tyranona zay mijoro eto agnilanao ty? Ika taditinareo soa na mitrara zay fanontaniana zay.
moa tianao vatinao tokoa araka ny fomba mpanambadiana kristianina va ty ranona zay mizoro eto agnilanao ty de mamaly sika tamin'izay no hoe eny tompoko ny tena vaintiny io fagnontaniana voalohany io sy de le hoe ho tianao vatinao fa le tony io araka ny fomba mpanambadiana kristianina de mipetraka zany ny fagnontaniana hoe tena mbola fomba mpanambadiana kristianina va la ifampitondrany mpivady io ny fagnontaniana lehibe tena mbola araky ny fomba mpanambadiana kristianina va la io la nakena teto tena vanazay ve le ifampitondrany mpivady ny fagnontaniana faharoa de ny hoe tapakevitra hitondra ny ranona vadinao arak'izay lazay ny tenin'Andriamanitra ho fomba fitondrana fanambadiana kristianina va ianao am'izay anjara zay rajaitra anjara homeny anareo na ho fahoriana na ho fifaliana ny ventin'ny fagnontaniana ray de ny hoe tapakevitra hitondra ny vadinao arak'izay lazay ny tenin'Andriamanitra ho fomba fitondrana fanambadiana kristianina tena vanamazava aveo zao ry fomba fitondrana fanambadiana kristianina de sindriana sara na ny fagnontaniana voalohany milaza hoe ho mpivady kristianina zany hoe raha misy ny mpivady kristianina de misy ny mpivady sy kristianina le olo mety kristianina fa ny fanambadiana sy kristianina asa nazika sara le resaka le olo kristianina fa ny fomba mpanambadiany sy fomba mpanambadiana kristianina mifampitondra izy mivady samy kristianina fa ny fifampitondrany efa sy fifampitondrana mpivady kristianina sona mety nananety ihany tamin'ny voalohany fa rehefa mandeha ny fotoagna feriny raha miovaova maro samihafa egny dia misy raha tahatahaka an'izany ny fagnontaniana fahatelo zay tena le atao mamehy azy rehetra de ity moa tapakevitra tokoa haharitra amin'ny fitiavana sy ny fanazana azy va ianao ka sy hisaraka amin'ny rasiny fahafatesany no mampisaraka aminareo ireo fagnontaniana telo reo dia eny tompoko aby ry valin'ireo ary matovy tamin'ray samy nanao ana eny tompoko aby tamin'izay ny tena ventin'ny fagnontaniana fahatelo ray de tsy le hoe sy hisaraka amin'ny rasiny fahafatesany no mampisaraka sy de zay loatsy fa ny tena ventiny de ny hoe tapakevitra haharitra amin'ny fitiavana sy ny fanazana azy ka sy hisaraka amin'ny rasiny fahafatesany no mampisaraka fa misy sy misaraka izy mandramaty fa efa sy maharitra amin'ny fitiavana sy ny fanazana izy tsy zay roa izy fa ny tena ventiny de hoe tapakevitra haharitra amin'ny fitiavana sy ny fanazana azy va ianao ka sy hisaraka amin'ny rasiny fahafatesany mampisaraka fagnontaniana tena vana maharitra amin'ny fitiavana sy ny fanazana tokoa ve ny mpivady ka ity fotoagna ity de fotoagna zay amelombelomana amerimberegna raha ny marina ny fanambadiana na ny tokantragno io sy zavatra vita moramora ny mpanao riza aza de mahalala ny fanambadiana zalaha fanambadiana sa vita sambakilalao sa vita moramora ka tena marina io sa vitany hoa de fa izy zay de fery fa tena ilaina ny fotoagna tahaka an'izao zay amerimberegnana amanana zay fananara amelomana zay mety efa matimaty agnisiana zay mety mibrioka ary apahirezana zay mandeha amin'ny faisiana satria sy de zavatra mora koa ny atao hoe fiainam-panambadiana de io ny saorantsika an'Andriamanitra mahazo an'ity fotoana ity zany hoe aorian'ny fahavitany ty seminaire sika ty zany de tokony hazava sara no de tena miagna sy mifamiagna amin'ny tao fomba mpanambadiana kristianina gnay mivady aorian'ty seminaire ty de tena hifampitondra arak'izay lazay ny tenin'Andriamanitra ho fomba fitondrana fanambadiana kristianina tokoa ny mpivady aorian'ity de tena hiverigna raha sagnatria ka efa nanaranara ny fakatiavana sy ny fagnajana misy an'le hoe sa misy fitehery-taogna moako fa ina ry sisa ho finegnana ry sisa zay dia diso tegnany diso tanteraky zay de sorona eto samba fitenina mpivady kristianina igny fa le anjentilisy igny fa ilazako sationa ny fotsiny ignareo milazany jesosy azy zany de fotoagna hameregnany amin'izay ny hoe tena anondratondrahana ny fitiavana ao agnatin'ny tokantragno sy ny fagnazana ao agnatin'ny tokantragno kristianina hipetraka sara ary hiainana sara mandra-piavin'i jesosy igny am'raha amin'andro atao fototry ny fanambadiana kristianina io no ho resahsika eto ny fagnontaniana de ny hoe ina marina moa ry fotosa ioregnan'ity fanambadiana ity
indrindra fa ny fanambadiana kristiana. Dia mazava ho azy aloha zany fa misy fotony izy fa ny sy fantatra fotsiny dia ny hoe tena mipetraka amin'ny fotony ve ny asika fanambadiana misy fotony ve ny asika namoragnorena anazy. Faharoa fa nampetraka eo amin'ny fototra nagnorena anazy ve ny fanambadiasika na ny fanambadiana kristiana amin'ny aigna asika azy. Io zany ny fagnontaniana hovaliasika eto. Dia ataony raimbava sotra tahaka an'izao tena valiteny Lutera sa misy tandrony sa misy nifiny fa tena boribory matanjaka fotsiny hoe ny fototry ny fanambadiana rahona dia ny tenin'Andriamanitra. Zay roa izy. Nahoana moa raha zay nasotra hoe ny tenin'Andriamanitra? Satria ny fototry ny fanambadiana amin'ny sy kristiana dia mety maro. Ohatra amin'ny malagasy dia hoe ny anambadiana hiterahana dia ny hiterahana ho dimy fagnontaniana. Raha misy mpivady vita mariazy ka sy miteraka tena fanambadiana ve sa tsy fanambadiana? Dia mety ho hitasika amin'ny alana fa tena fanambadiana satria sy zay ny amin'ny maha kristiana asika hoe ny anambadiana hitirahana. Dia sanatria so sanatria moa fa tena zavatra vanao resantsika hoe ina zany ny zanaka amin'ny fanambadiana sy atao sanatria mihitsy sy mananjanaka amin'ny raha atao mpivady fa tena zavatra mety mitranga zany satria ny zanaka dia tafiditsao agnaty ao sy hodrany fagnomezana ka ny zara ary mahalala azy hoe agnao homaiko roa agnao homaiko raika agnao sa homaiko anasavela sinisisy fa na mety ho resantsika rehefa atao raha tonga agny ny fa ny tena izy dia zao ny tenin'Andriamanitra io ny fototry ny fanambadiana. Fa sy zao zavatra maro samihafa zao. Ina no lazay ny tenin'Andriamanitra zay fototry ny fanambadiana ka hiaigna asika azy amin'ny hoe fanampetraka amin'ny fotony sara. Zao fanambadiasika zao fitokantranosika zao petraka amin'ny fototra naharen'Andriamanitra azy. Ny tenin'Andriamanitra zay milaza ny fototra ny avian'ny teny avian'ny fanambadiana ny fototry ny fanambadiana dia milaza amintsika fa ny fanambadiana amintsika kristiana dia masina sady saripady. Io ny fanambadiana amintsika masina sady saripady. Io ny filazan'ny tenin'Andriamanitra zay fototry ny fanambadiana amintsika kristiana. Zany hoe fa milaza salmoa toetrany moa zay na endriny na fombany fa ny tena marina tena io ny fomba ilazan'Andriamanitra azy. Ny fanambadiana zay aorin'Andriamanitra aorin'ny tenin'Andriamanitra dia masina sady saripady. Raha vakina zay rehefa manao mariazy ny mpanao mariazy aoka ahoresika ny tenin'Andriamanitra aoka ahoresika ny tenin'Andriamanitra zay milaza ny amin'ny fanambadiana sy ny fahamasinany ary ny maha saripady azy. Ka anankiray amin'izay zavatra averigny eto zany zay tompony hoe sao dia efa nohadikadinosika sao dia efa nandeha ho azy fa ny fanambadiana amin'ny kristiana dia masina sady saripady. Asana mazavatsika aloha zay raiky zay dia le mety asa mba hadingo zay mandrak'izay masina sady saripady ny fanambadiana. Dia hagnazava atsika hoe ahoana no endriky isehoan'io mahamasina sy mahasaripady azy io akory no iaigna anazy. Ina ry lazay ny tenin'Andriamanitra zay milaza fa masina ny fanambadiana saripady ny fanambadiana. Dia amaky teny sika ny anankiray le tenin'Andriamanitra milaza azy zany ny anankiray dia efa nivakina teo ny Matio 7:20 andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Fa ity ho vakiko Genesis 1 andinin'ny fahafito amby roapolo sy fahavalo amby roapolo. Dia Genesis 2 andinin'ny fahavalo amby folo dia misambikina kely sika amin'ny andinin'ny faharaiky amby roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Zany hoe reto tenin'Andriamanitra reto zany no ho resantsika ho entsika magnazavany hoe ay ve reto tenin'Andriamanitra reto mifototry ny fanambadiana ary masina saripady ny fanambadiana ary zao ny lazain'ireo tenin'Andriamanitra ireo momba ny atao hoe fanambadiana. Genesis 1 andinin'ny fahafito amby roapolo sy valo amby roapolo. Genesis 2 andinin'ny fahavalo amby folo. Genesis 2 ihany andinin'ny faharaiky amby roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Dia ny Matio 7:20 andinin'ny fahaefatra ka hatramin'ny fahaenina efa nivakiny mpitarika teo. Dia satria aminahy eto ro misy micro dia ro hamaky azy zao mivaky ny teny minaran'i Jesosy. Vakiko aloha ny Genesis 1 andinin'ny fito amby roapolo valo amby roapolo minaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny tahaka ny endriky Andriamanitra ny namoronany azy lahy sy vavy ny namoronany azy. Ary Andriamanitra ny sodrano azy hoe maroa fara sy miabesaha ary mameno ny tany ka mampanompo azy
ary manjaka mihaza ny rano amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay mihesikesika ambonin'ny tany. Genesis 2:7 naran'i Jesosy. Ary Jehovah'Andriamanitra nanao hoe sy Sara raha irerira lehilahy dia hanaovako vady sahaza ho azy izy. Ndiny faraka amin'ny 20. Ary Jehovah'Andriamanitra nahasondria tory endra lehilahy ka dia natory izy. Dia naka ny taola tehezana anankiray izy ka nakombona nofo solony. Ary ny taola tehezana izay nalain'i Jehovah'Andriamanitra tamin'ny raha lehilahy dia nataony vehivavy ka nentiny tany amin'ny raha lehilahy. Ary hoy raha lehilahy, ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity. Ity dia atao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy. Ary noho izany lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny ary dia ho nofo ray ihany izy ireo. Amen. Dia ny Matitoko 7:20 ngamba sy vakiko fa efa nivakiana teo dia rasasika. Ina moa ny zavatra lazain'ireo tenin'Andriamanitra ireo izay fototry ny fanambadiana ka milaza fa masina sy saripady ny fanambadiana. Teboka voalohany dia izao. Asehon'ireo tenin'Andriamanitra ireo fa Andriamanitra no namorona na nahary ny fanambadiana. Zay no asehony io. Ny Genesis 2:7 hainao tsara moa ny fahanivakiny eo. Ary Jehovah'Andriamanitra nanao hoe sy Sara raha irerira lehilahy dia ina ny tono dia hanaovako vady sahaza ho azy izy. Asa nambazitsika sary asaigna sana tsara ny zavatra zany. Mijery endra lehilahy Jehovah'Andriamanitra dia Andriamanitra zany ro mijery azy. Dia asana fiteny moa ty fa dia ampiasaiko satria tsy maintsy ampiasaiko amin'ny teny dia mandinika azy Andriamanitra. Dia miainga avy ao amin'ny sain'Andriamanitra laligny ao zany, avy amin'ny raha atao amin'ny fiteny hoe avy amin'ny fandinihan'Andriamanitra no ipoirany hoe hanaovako vady sahoaza ho azy ity lehilahy ity. Asa nazika le sara. Zany hoe ny fanambadiana zany avy aiza ny nipoirany. Avy agny amin'ny saina sy ny fahendrena lalin'Andriamanitra. Agny ro nipoirany. Dia tonga dia ataosika fampiarana avy hatrany hoe mety mieriserisa zany sika amin'ny lafiny hafa hoe agnay sao dia mpivady. Fa nakory moa gn'aity ry mpivady zaoko sao. Fa ity tenin'Andriamanitra ity dia milaza hoe tagny amin'ny sain'Andriamanitra laligny sy misy mahatakasa amin'ny fizerin'Andriamanitra laligny ro nampivady ianareo mivady. Président mami mivady moa zao ro tena aloha edy dia hitako teto io iroa mpivady eo ekany io fahendren'Andriamanitra laligny. Dia président Emile mivady koa ro tonga dia hitako dia chef de cœur mivady koa dia ny tena libe mameno asika rehetra ato raha papa Ravalter mivady. Dia sa hitako dia tsiradada be ampy be mpivady mipiara-mipetraka. Io sika miara-mipetraka mpivady io sika mpivady io tena niainga tamin'ny fahendren'Andriamanitra laligny. Dia ery mahatakasa ny sain'Andriamanitra. Raha agnao zany raha hiezaka hitakasa anao fa nahoana moa gnay ry mpivady dia ny sain'Andriamanitra io takarinao. Ny fahendren'Andriamanitra io takarinao. Fa niainga tagny amin'ny fahendren'Andriamanitra laligny hanaovako vady sahaza ho azy. Zery azy Andriamanitra ty sasara raha irery dia hanaovako vady sahaza ho azy izy. Ka dia izay tena niainga tamin'ny fahendrena laligny tamin'ny fandinihan'Andriamanitra tamin'ny fizerin'Andriamanitra zany ro mahampivady ny mpivady fa sy mba fizerin'olombelona. Raika izay. Amin'ilay hoe Andriamanitra ihany namorona azy dia zao no tena tsindriana koa amin'ity hoe Andriamanitra ny nahary ny fanambadiana ity. Sady ampiasainy hoe namorona, ampiasainy hoe nahary, fa ny tena tandrify dia hoe nahary. Ino moa dikany hoe nahary? Raha vanasanisy no ampisiny. Isy napisy zao président mamivana mpivady zao raha savanam-panisy hatramin'izay fa Andriamanitra no napisy azy tamin'ny fotoana ampiseny azy dia misy. Ery nahary azy? Andriamanitra no nahary azy. Ny olo mahay Hebreo sy ny mandinika soratra masina mandinika an'ity hoe hanaovako vady. Zao ro fomba filazany azy rehefa milaza azy izy. Mpahay teolozia tegna moa tsy dia mahay fa dia mba mizerizery fotsiny. Zao fomba filazany azy hoe amin'ny fiteny Hebreo izay nandikana ny Baiboly raha atao hoe aho ro nanao an'ity nanao zay ilay nanjaitra aho ro nanjaitra an'ity kasibosy ity aho zany no sujet olo rakoto ro namboasan'ity taratasy ity rabe ro namboasan'ireo seza ireo rasoa ro namboasan'ity paona voninkazo ity
dia hafa le teny hoe nanao. Raha olona zany ny sujet dia hafa ny filazan'le hoe nanao. Amin'ny teny Hebreo, fa raha Andriamanitra kosa ny sujet tahaka ny hoe Andriamanitra nanao ny lanitra sy ny tany dia hafa ny ilazany an'ilay voambolagna hoe nanao. Ka eto amin'ny Genesis 2:2 izay lazanany hoe hanaovako ty dia Andriamanitra misy ny sujet ary lay verbe fampiasa amin'ny Andriamanitra sujet no ampiasainy eo. Ina ny dikan'izay? Sy misy mihitsy olona mitafiditra hoe raha namorona ny ranomasina Andriamanitra, sy misy na olo anankiray aza tafiditra ao sujet naman'Andriamanitra nanao azy fa Andriamanitra irery. Asana zika. Raha nahary an'izao tontolo zao Andriamanitra tamin'ny nahariany azy, sy misy na olona iray aza naman'Andriamanitra namboasa azy. Tahaka an'izay koa ny fanambadiana. Ny fanambadiana dia Andriamanitra irery ny sujena mpanao an'io fanambadiana io, fa sy misy olona miditra misy ao. Io le mafisin'i Jesosy ao amin'ny Matteo 5:20 hoe izay nahary azy tamin'ny voalohany dia nahary azy lazo vavy. Dikan'izay asa ididy sy misy olona miditra misy ao, sy misy ninina tafiditra misy ao, Andriamanitra irery nanao azy. Asana zika sara ilay tianao resahana zany hoe ny fanambadiana zany dia Andriamanitra irery no nanao azy. Zay ny fanambadiana Kristiana. Fa ny fanambadiana sy Kristiana sy zay. Fa ny azy tafiditsao aho, tafiditsao raha lefa tena sy dia mifagnaraka loatsy moko ny resaka riboany. Aho andro nagnalaka anao. Ka rehefa sy mifagnaraka ny resaka modia. Dia naho koa ny vehivavy mahay miresaka no raha sama mangidika za aminay, raha sama mifefirony aminay fa horoso aho. Sitrapoko nagneky anao ka rehefa samety koa dia horoso aho. Asana zika lay resaka. Zany hoe mahasiaro zany le olo fa sujet ao agnatin'io fanambadiana io, aro nagneky anao ka, aro nagnalaka anao ka, lefa samety aminahy koa roso aho. Fa sy zany ny fanambadiana Kristiana. Taba zay le sika. Fa tena azavainy ty teny teo, Andriamanitra no nanao an'io, sy misy namany nanao an'io, izy rery nanao an'io. Dia efa naidirana lalina kelikely kokoa azy, sy mba vitany hoe natao fotsiny aza, fa vanasindrian'ny soratra masina manontolo fa ny sahiragnana Andriamanitra hoe nampivady ny mpivady io dia Andriamanitra ary nanao azy ary sy moramora nanaovany azy fa tiany aseho eran'ny tenin'Andriamanitra soratra masina fa ny sahiragnana io voatanteraka. Zareo sika ny Genesis le nivakiko teo ihany, le Genesis 2:2 manomboka ao amin'ny 2:20 hatramin'ny 4:20, ina ary tantara eo. 9:20 milazany hoe hanaovako vady sahaza ho azy. Dia manomboka amin'ny 2:20 ilazainy hoe ary Jehovah'Andriamanitra nahasondria tory andra lehilahy dia nagnala ny taola tehezany dia nataony vehivavy dia natolony azy. Ataontsika raha moramora moa zay. Zao anie zany karazana opération misy anie zany. Nahasondria tory dia sahala amin'ny hoe notoragnina. Zay no hoe sondria tory. Dia rehefa avy eo nataony ny opération didiany dia nalany tao ny taola tehezany anankiray. Dia avy eo nanakombona ny nofo. Dia ateo volavolainy amin'izay nataony vehivavy ity taola tehezana zay nalainy tao ty ny sahiragnana ary dikan'izany. Asana zika sara le fandena. Ka io mpivady no tonga mpivady io raha ny sahiragnan'Andriamanitra io. Ny sahiragnana. Ny io abolana toko 7:4 moa dia milaza mazava. Iny ny teny iny. Obolana toko 7:4 ny tragno sy ny harena lovavy amin'ny ray aman-dreny fa ny vady hendry avy amin'ny Jehova. Dia io ro gnoarany azy tragno sy ny harena. Izy ary magnome tragno sy harena ny zanany ny ray aman-dreny. Dia sika malagasy no tena nomenan'io fahendreny io fa sika malagasy mahalalany hoe le manao tragno dia tsy maintsy manao koa izy sahirana. Le vanasana mboa tragno izy avomba manao hoe ny sahirana. Asana farenareo zay fomba fiteny zay. Ny olo rehefa manao tragno dia tsy maintsy sahirana. Na olo manambola tahaka anina rehefa manao tragno dia tsy maintsy sahirana. Ny efa manao tragno minga mahalalalandray aby raha sahirana tokoa ny manao tragno. Dia io fahasahiranany olo manao tragno io mba hagnome lova ho an'ny taranana. Tahaka zay koa ny harena. Le lazainy hoe harena eto sy harena hoe io misy vola le harena le trésor le raha fenina, le volamena, volafosy tao tehirizina amin'ny raha tehirizana azy dia afenina agny amin'ny toerana hagnafenina azy mba ho an'ny taranaka. Igny le tao hoe harena eto. Dia misahirana izy magnango an'igny, misahirana izy mitahiry an'igny, misahirana izy manao zay hatafitan'igny amin'ny tarana.
io no angoarany boky ny oabolagna zay fahendrenany men'Andriamanitra any Solomonany hoe tahaka ny ray aman-dreniny sahiragna mamboasa tragno ny vanitaranana, mamboasa harena mitiarakara harena ho ny zanany, dia io no angoarany hoe Andriamanitra kosa misahiragna hagnome vady hendry ho an'izy ho asika. Ka raha ny sahiranan'Andriamanitra io dia aza atao raha moramora ny manao dia misaraka asika. Andriamanitra misahiragna nanao azy ianao hiteny moramora ho isaraka asika dia efa dio fa samba izy eny zay. Zay ro lazany Jesosy ny hoe zay nampiraisin'Andriamanitra ina ny tony aoka sy hampisarahan'olo aza gn'njirana tagnana, aza gn'njirana tagnana, aza gn'njiranao ny hevitra ao misy fa Andriamanitra rery ny tompo-kevitra sy tompo-marika ny amin'izay fanambadiana zay. Dia ilazana amintsika ny mahazavatra sarobidy, zavatra lehibe, zavatra masina, zavatra saripady ny atao hoe fanambadiana, satria niainga tamin'ny fahendren'Andriamanitra lalina izy no nanao azy ny sahiragnany nahatonga ny vady ho vady. Mety moramora asika miteny hoe dia raha mba nahagaga raha ny fakahita tapoka tarihaka nagay dia ny fampitopo igny ny maso dia izay. Moramora amintsika miteny zay. Dia nanomboka teo dia nanao sala am'izao dia nanamboarina da ny resaka sy ny sisa dia letaka dia noho ity. Moramora amintsika miteny zay. Fa ny soratra masina Andriamanitra dia milaza hoe tena ny sahiragnany io vao tonga mpivady ny mpivady. Zay dia sarovizany dia zay zany riavana. Dia rehefa mba le raha teo mba mifampijery dia raha tena ny raha ny sahiranan'Andriamanitra zany sika ity vao mpivady tahaka zao. Tena aoka hiledika tsara amintsika zay. Aoka hiledika tsara ao posika. Dia rehefa marafanao mifampiresatra dia ny tena anao amin'izay fotoagna zay zany rehefa misy ny atao hoe mety olagna vanao hoagny moa zay rehefa amin'ny mety amin'ny resaka koa ny fampitondrany mpivady, fa rehefa misy ny olagna amin'ny fanambadiana, satria ny fanambadiana zay moa isany boany resaka tahaka zao, satria raha masina saripady azy zay dia tiany devoly hosehosena manam-pahavaly mandrakariva. Ka rehefa misy ny olagna dia ny olagna ry vahana fa sa ny fanambadiana. Eto zany dia mba ampianarina asika koa ny raha tena ny raha famaha, ny olagna ry vahana fa sy ny fanambadiana, zany hoe raha normal sy tokony misy kristiana ny tena izy araky ny naharen'Andriamanitra azy, sy mba tokony misy kristiana mamaha divorce zao, mamaha fanambadiana manao divorce zao, fa ny kristiana dia mamaha olana. Dia satria Andriamanitra nitondra nikarakara ny fanambadiantsika sy ny sisa koa, izy no nanambasa azy, dia samy fanao koa ny mandroaka vady amin'ny mahafanambadiana kristiana, fa ny atao dia mandroaka devoly. Ny vadinao dia soa, zay dia aza mbahadiny i vadinao dia soa, asa na mitovy ny soa sy ny sara valeo ampiasay koa dia sara, dia mahafinaritra niainga tamin'ny fahendren'ilay Andriamanitra sara ry niboany io, sara io. Fa mahatoagna ao nahita raha rasy amin'io vadinao ao nahita azy ho rasy dia nisy devoly tafiditra zay, asa nazy zika sara. Dia ny roahana sy ny vadinao roahana fa ny devoly. Dia ampianarantsika koa zany moa mba tadio soa ny raha ho roahana, fa manjary mandroaka ny raha safandroaka. Devoly tokony ho roahana, ny vadinao roahanao. Dia raha atao nisy efa nandroaka zany dia ampidiany ny vadinao, fa ny devoly roasanandro satria Andriamanitra nankambana io, tena fahendren'Andriamanitra nampisy an'io, soa io. Na manao ahoana fizerinao ny vadinao dia Andriamanitra zao ro miteny aminao amin'ny alalany zao teniny eto zao, soa i vadinao, soa io. Dia levana sa magnaiky ny eritseritsanao dia angataho fanahy masina hay manaiky fa zao tena zao, zao marina, zao marina. Eny tompo dia mitasakely sika raha mijery an'ity fomba le magnazava ny mahamasina saripady azy sika zao, raha mijery an'ity tenin'Andriamanitra ity sika, ny mpivady amin'ny fotony naharian'Andriamanitra azy dia nahariany ho nofo iray ny mpivady. Amin'ny pratika sika mety va nahiresaka hiany hoe ahoana ny hahatanteraka an'io, fa misy zavatra roa farafahakely ny tena tokony hiletika sara ao am-posika amin'ny hoe naharian'Andriamanitra ho nofo iray ny mpivady. Zao ny fandeha ny tantara eto, i Adama zay sondria toiragna moa zany, natoragna reha araky ny fizika azy, le ho toragnina amin'ny hôpitaly igny, le ho atao opération igny zay efa nagnatrika, zay efa nandre. Dia rehefa avy ao izy namboarin'Andriamanitra ny vadiny dia nataony agnilany eo.
dia rehefa taisa tao izy dia ny olo toragna moa izy rehefa taisa tao dia manao ina voalohany iny manao delira dia ny delira hitany ny delira ny voalohany indrindra dia zao nofo ankehitriny dia nofo avy amin'ny nofoko ty sy taolagna avy amin'ny taolako. Ina moa ry dikan'izany? Ina moa ry dikan'izany? Zao ny dikany. Hoy misy prof filôzofia nahita amin'ny terminal zay zao ry lazainy. Misy hoentiko magnazava ny ty zao ry lazainy hoe matetika izy mety marina ty mety sa marina fa fagnazavana ro ilako azy. Matetika izy ny lehilahy dia ahitany ny endriky ny reniny amin'ny vehivavy tena tiany ho vady. Zany hoe reniny zany ro hitany eo amin'ny vehivavy io dia io zay no tena itiavany azy ho vadiny. Zao no tiako resahana amin'izay. Raha mpifandraisika amin'ity resaka ety, iza ny hitany Adama tao amin'ny Eva? Izy ny tegnany nofo avy amin'ny nofoko io sy taolana avy amin'ny taolako. Asa nazika tsara. Ary Eva dia sisa fa izany tokoa tena taolana avy amin'ny Adama avy amin'ny ao aminy no namboarin'Andriamanitra sy nofony ho vadiny. Io zany dia zavatra tena lalina, zavatra azo atao hoe zava-miafina tsy dia hay azavaina manao akory fa ao amin'ny mpivady amin'ny mahanofo ray misy zava-miafina tahaka an'izany zay alany hoe tena io le vato nofo avy amin'ny nofo taolana avy amin'ny taolako aho ihany hitako eo. Eny zay moa ry dikany hoe ino moa sy lehilahy amin'ny teny Hebreo, amin'ny teny Hebreo sy dia eo ma teny Hebreo amin'ny resaka zao fa amin'ny testamenta aloha moa ty dia tsy misy resaka zay. Amin'ny teny Hebreo rehefa misy teny anankiray masculin ka dia ny féminin igny apena ahasy izy dia mivadika féminin. Ohatra hoe cache-bouche atao masculin zay dia lefa atao féminin zay cache-bouchia. Asa nazy micro atao masculin zay teny zay dia efa atao féminin microa apena ahasy. Ka izao zany hoe raha misy microa zany atety hoe dia microhiany izy fa micro féminin fa ity masculin. Dia raha mijery ny baiboly sika amin'ny lehilahy zany hoe lehilahy sy vehivavy dia zao ny filazany azy ato. Ny lehilahy ataony hoe isy dia ny vehivavy ataony hoe isa. Ina moa ny dikan'izay? Ny vehivavy dia sy hafa fa lehilahy vavy. Asika ve le resaka ny vehivavy dia sy hafa fa lehilahy vavy ilazanany hoe tena izy ihany io fa vavy. Asa nazy sika le teo zany olo tiana ho hazavaina dia ny hoe ny vadinao dia sy iza fa nofiray aminao agnao ihany io. Ao ihany io nofiray ny mpivady. Io tena mila sapa, mila iaignana, tena iaignana amin'ny fiaindavanandro. Ny hitako hoe ty ngamba mba ataoko hoe mahasapanao anazy hoe rehefa tena miaigna amin'ny mahanofiray azy ny mpivady tena sa mahatokana rery koa agnao. Le vo avy an-dragno ako sa mahita ny raika dia andrasanao mihitsy zay fotoana hiaviana. Handeha agnao handeha misy raha atao agny ka sa mandeha agny aby tena renao hoe tokona misy raha atao ka sa misy hesanandalovan'ny hevitsy dia tena renao hoe sahira agnao. Ataoko ngamba fa endriky isehoany zay akoasy le zavatra tena miafina iaignanao agnaty zay agnao rery. Io tena samba misy mahalalany io fa aho rery zao ro mahalalany naisy ramatoa dia agnareo mpivady rery satria samy managny ny azy. Asa nazika tsara le efa fa io dia ao fa ny fiaignana azy mety voresahana amin'ny fampitondrany mpivady dia zao fiaignana n'igny mahanofo iray dia ny resaka ny mifampiresaka mandraka eo amin'ny teny mampiresaka mandrakareo fampiresaka mandrakareo ary zay fo masiary nofo iray dia misy resaka atao zay io no iaignana n'izay mahanofo iray zay. Raha ohatra moa hoarina amin'ny fiaignatsika ankehitriny zany moa ny asika fa raha fahita agny agny hefa sa raha nalana tataty koa izy ihany io nalana tamin'ny taola tahezana ihany io fa sa hitanao ny nagnalana azy sa nitoragnina koa moa fa efa fantatsa agny zay manapahirezany ty bebenay ty anay tamin'ny rehefa hanambady asa memeka fa agny zay taola tahezanao zay sosona hitany namitrahany endray fa ho avy zay dia sala am'izay io dia sosona metraka azy tagny dia atambany rehefa avy amin'ny fotoana hanambarana azy. Fa nisika ndray rehefa tena am'izay dia ina ny voambola agnapoa miala avy eo amin'ny vava voalohany rehefa mahita azy. Igny zay le ataony le hoa ny zareo agna masobeagna ataony zao reo akororoky aminahy tiako agnao zay lefa mito ity zay le olo tandrifianao ity zay le olo eritreretinao atony ity ny olo vady
tiako anao raha atao teny tsotra moa izy atao miteny frantsay moa dia koa raha hafa sy atao miteny anglisy fa io lay voambolana ny voambolana atao sika am'izao rehefa mifanena amin'ilay izy dia zay le hoe tiako anao zay fa ny voambolana natao ny adama rehefa nifanena amin'ny tena izy dia nofo avy amin'ny nofoko sy taolana avy amin'ny taolako ty ampifandraisana zavatra roa zay zao ny fandraisana tena io fitiavana laligna io koa nefa rehefa tena tanena raha sady tena hita ho lazaina manao kory ina zany tena itiavanao azy dia raha ohatra sady tena hita ho valiana be manao kory ny filazanao azy dia tena libe angamba moa raha mety samy nandalo tamin'izany aby no amin'ny fotoagna ifamofona sy ny sisa ary rehefa lazaiko teo laiky andragno ao sahala amisa laiky fen'olo andragno ao kisao sahala amisa misy olo ao mandeha agnasenagna ao lefa sa mahita anazy eny sahala amisa misy olo asiana ao nefa dia fen'olo asiana ao lefa sy mahita an'ilay hoe igny ro izy fa ina ry mampifamatotsy am'izay lay fitiavana laligna ao anatinao ao sy lay zavatra miafina mahanofy rainy mpivady asana mahasapany zany sika fa io dia tena misy tena iainana io ary io lay mahasaritsany angamba zay angamba hoy aho zay angamba ry mahatonga ny fomba fiteniny malagasy hoe sadia misy fo mahafo avady fa ny maso ro te hanambao koa efa sa misy fo mahafo avady hoe fa ny maso ro tena te hanambao koa raha tena vady izy dia misy zavatra tena mamatotra ary le tena mahanofo ray zay ary raha iny zavatra tena mamatotra iny ro simba dia raha tena sarotsany dia salamolo makahery-tegna ry mieritratra dia agnay dia milamina ihany makahery-tegna raha mitena zay fa io tena sarotsa io asanazy sika le fandena nofo irainy vady mbola averiny jesosy io aria matitiko fahasivy folo rehefa magnotany ny olo no hoe azo atao veny misaraka zay moko le mahevitra matitiko fahasivy folo dia mamerigna jesosy tena sy mbola nivakinareo vany zay nahary azy tamin'ny voalohany nahary azy vavy noho izany handao ho nofo iray izy roa ka dia sy roa isona izy fa iray ka dia ny mpivady dia olona iray mety voaresahana amin'ny fifampitondrana moa fangamba sipokely eto ihany ny tena fiaignana mahanofo iray io zany koa san'ilay mifampiresaka ny fitiavana ny zavatra laligna ao agnatiny dia zao samba misy raha miafiniafiny eny atao mpivady satria olo raiky raha atao azy ao raiky amitengo rohariko amitenako ty sy normal mihitsy ny lazako ny hoe ny tomboko raiky samby lazako aho ny hoagnanzoma fa ny tomboko raiky ry mahalala ho aho hoagnanzoma sy normal lazako na ao amin'ny saiko ao misy sa mahalala ny hoe ahoany mampianasa teto fa ny saiko sasany matory sy normal zay fa ny mpivady zany amin'ny mahanofo iray azy dia mazava ny zavatra rehetra mazava ny zavatra fatasy ny raiky aby ny raha rehetrarehetra igny an'iray nofo iray ka sy roa isony fa nofo iray izy maha mpivady azy mety vana ivelatra izy lefa tonga ary amin'ny fampitondrany mpivady sy agny moko le misy ho amiray sasaina mihavana andriamanitry ny fitiavana sy ny fiadanana ho aminareo asa Kristiana fahafirina amin'igny le fampitondrana zany hoe sy misy raha hoe sainanao rery no ataonao sy manao an'izany sony ny mpivady tena nofo iray fa raha nikambagna-kevy saby ny raha rehetrarehetra atao raha ny fampilaka-kevy saby dia eo le misy fahendren'andriamanitra amin'ny mpivady ny hoe fagnina ny mpivady aby ny raha rehetra ary matetika ny mpivady sa olona atao hitovy hevy sa folony mifameno fa ray mitovy hevy sa izy ny mpivady dia laiky ny akoho magnotrona dia maty anovonoana ny akoho magnotro ndaoka le mitovy ny hevitsy fa ny raika manao anovonoana ny akoho magnotrona dia ny raika manao kiro agnotrona ny atody akoho sy aleo mba mampagnotrona ihany anao movonoana fa dia mba misy ady hevitsy tahaka an'izay tena mpivady zany sy tena tokony ho mitovy fa misy raha sady misy raha hitovizany misy raha hifamenoany eny tompoko nofo iray ny mpivady agnisan'ny zava-dehibe amin'ny mpivady koa fiaignany mpivady amin'ny fiaignana io le mitafiditsy amin'agnatiny hoe mahamasina sy mahasaripady azy saripady ny mahanofo iray ny mpivady ka sy azo atao mihitsy ny hoe dia samy vana mitondra ny heviny nefa kanefa nofo iray asana zika tsara le fandena fa tena mazava aby ny zavatra rehetra mifankalala amin'ny zavatra rehetra mifampiera mifampidinika amin'ny zavatra rehetra ifampiresahana ny zavatra rehetra ao amin'ny fiainam-panambadiana satria nofo iray ny mpivady io agnisan'ny endrika isehoan'ny fiaignana mahanofo iray ny fampiresahana raha ny mpivady sy dia mifampiresaka loatsy dia raha zay misy ty raha voreko vetivety no misy mpivady izy efa samba masiaka amin'ny raha ataony vadiny koa ny raiky dia hoy le namaly azy hoe dikan'izay efa samba mpivady koa ny agnareo zay
raha misy mpivady zany efa samy mifampiteny koa fa de efa samy manao raha agny raiky samy miteny raiky manao raha agny raiky na ty raha mety na ty raha sa mety sa misy mifampiteny efa samy mpivady koa zay fa ao amin'ny fifampiresahana ao no agny mamiaignana zay mahanofirainy mpivady zay no arian'Andriamanitra hahaleo tena ny mpivady ary io fahaleovatena io dia endriky ny mahamasina sy mahasaripady azy ngamba ty no resaka farapara io arian'Andriamanitra hahaleo tena ny mpivady io le hoe lehilahy handao ny rainy sy ny reniny ikambagna amin'ny vatana io fahaleovatena io dia amin'ny lafiny telo amin'ny voalohany indrindra amin'ny lafiny ara-piainana faharoa amin'ny lafiny ara-saina ary fahatelo lafiny ara-panahy lafiny ara-piainana tianao rasana eto dia ty fa indren'Andriamanitra samba ny olo nahariny aloha fa ny zavatra ilaina io tena fahendren'Andriamanitra ary mbola tena tiany hiaigna asika manatena nahariny aby aloha ny raha ilainy olo zay vo avy ny mpivady no hariny am'izay ny mpivady fa ny matetika misy ny asika ny mpivady aloha ro avy aloha zay vo mikaroka ny raha igny sy tena rasoratra masina na de matetika sy maintsy mitranga azy fa ny mpivady zany dia naharin'Andriamanitra hanagna zay i Lutera dia mampianatra misy hoe raha azo atao aza leky ny miray lakoro sambasarany hoe ny rangahy ny ray aman-dreny agny ambony dia ny manambady ny kilonga dia fa naho ambany rihana na ho sy sara zany fa tena mandao ny rainy sy ny reniny dia mandeha mikambagna amin'ny vatiny tena managna fahaleovatena manokagna am'izy dia fahaleovatena sy hoe zara fa miaigna nefa fa tena sitraka Andriamanitra hanagna zay ilainy amin'ny fiainan'ny olona rehefa manambady io dia tena sorona am'izay tena sitraka Andriamanitra ny olo hanagna zay ilainy rehefa manambady dia miasa mitandra misy raha be dia be zany tokony hanagnana mialohan'ny idirina am'izay fanambadiana zay fahaleovatena ara-piainana faharoa fahaleovatena ara-saina ny fahaleovatena ara-saina dia zao olo mato sary manambady olo mato sary manambady ka ny fanambadiana ny tokantragno sy mba atao hoe engany ny tokantragnonay dia mba sahisy olana zay aloha dia fa rasa mba hisy fa ny tokantragno sy mba isy misy olana fa saingy zao kosa mialohan'ny olana no efa nomenanao ny fahamatorana le fahaleovatena hoentina magnatrika an'ilay olana ny sy tokony misy amin'ny tokantragno kristianina dia ty sy mba misy olana sy natao ho voavahanareo mivady zay tafiditra ao agnatin'ny tokantragnonareo io dia aferiko indray mandeha zay olana rehetra mandalo amin'ny tokantragno ny mpivady kristianina dia nomena hery sy fahefana ho afaka mamahany io agnareo mivady fa ny olana sa mamaha fa variana tonga dia mifagnomesiny dia mitady vahaolagna hafa ny tena malaky amintsika tonga dia le vahaolagna tena farany mampalaky ny mpivady zany io ny tolosaina avy amin'ny devoly voalohany dia no misaraha vo misy raha kely dia misaraha fa io raha ny tena marina samba velahandalo misaigny mihitsy vo ny miteny azy moa ro tena fadina ny miteny ndao saraka na lay saraka fa ny olagna igny ro vahana ary efa omen'Andriamanitra asika ny fahefana maolagna dia mitoasa tena mamaha olagna e ndraindray moko ny olagnan'olo haisika ny mamaha azy dia mandany rondoa so sika mierisairasa lay misy olo mitondro olagna akory zao any rolagna kolemba atao an'izao na olona fa ny mpivady rehefa managnolona dia mitoasa mihitsy anareo vady miara-mamaha ina zany ro olagna asika ty na ohatra no miverimberigna ny olagna teto hoe dia tena miresaka kazao an'io dia mifampiaino mifampiresaka dia mifampiaino sara tahaka ny hoe nofiray zay moko le manofiray raha ohatra ve zao ka fahita hoe ny mamparary ny sofiko ty lay izy voasindroko ambany isaky ny matory ohatra dia handinika zany fa olagna zay dia hataoko akory moa ny hianga samitegnako ka ilazy efa fantasy koa izy voasindry ambany ry mafarary azy fa ny raika sa mety magnay koa sy voasindry ambany io ry mampanginan'io dia sa iva moko igny zay le sy mifampiaino fa tena mifampiaino ary mifampiresaka vahana ny olagna fa mivaha io sy misy olagna sy natao voavahana mpivady aza hadigny fa sy mba voninahitry ny fanambadiana ny hoe olo ro mandaminy azy io dia tena tadidasara sy mba voninahitra zany fa endriky isehoany tena fipetrahany hoe agnareo mivady tena olona taon'Andriamanitra aleo tena handinika ny olo zay ny tena izy agnareo ro mamaha azy fa raha ny marina sy misy olagna sy tokony ho voavaha raha mbola vona agnareo mivady ndeha ho vahana ty vo indrindraindrindra moa no mitondra olagna erany rindriny igny ay vady igny sy mba izy vadiko igny dia tena salanzao nefa ataonao vadiko ihany ny vadiko igny dia zao an'igny vadiko igny fa dio ny manao zavatra azy tsy mba magnosiosy ny mahazava-masina sy ny mahazavatra saripady
ny fanambadiana zany fa vahanany olana raha sagnatria tena sy vavahdy mandehana ary amin'ny pasteur ino dikany mandehana ary amin'ny pastora sy ny hoe maharamamy ahy fa ny mahapastora ina ny dikany hoe pastora solo-tegnan'i jesosy ferina amin'ny jesosy ny dikany zany azana azika tsara le fandeha fagnareo mivady dia tena manana haleo tena arasaina dia ny fahaleovan-tena ara-panahy moa any marina rehefa manambady ny tena tandrify kokoa dia sy eo amin'ny fivitana confirmation ry mahafaka ny adidiny ray aman-dreny niatoka teo amin'ny batisa zay ny tena tandrify sy eo fa izy manana tokantrano manambady agny ny tena izy fa raha olo niatoana tao amin'ny batisa ry sy zarizary sy lasa sy mana tokantrano lasa sy vita soa dia efa nahagnadinanao igny sainy marina fa agny izy vo vita zany hoe raha misy mpivady na tatao fa vita sy badidin'olo sony agnareo le very fa dia efa agnareo roa zay ry tomponatoka amin'igny fa ny mpivady olo natao ifampitantana olo samy mato tsara-panahy io mahatonga ny fiangonana ny hoe raha sy mbola vita confirmande izy dia atao ina mialohan'ny naovana mariage azy atao confirmande hagneky izy dia efa nagneky izy hiroso amin'ny fanambadiana amin'izay zay hagneky fagnondroany tomponatoka izany agny zay vo afaka zay ny ray aman-dreny ka olo manana fahamatorana na fahaleovan-tena ara-panahy tandremana fa raha sy manana fahaleovan-tena ara-saina sy ara-panahy ny mpampivady dia reto roa rety no mitranga na izy lasa sala mpivady sala mirazako ny razako dia mangala tahaka ny ataony olo agnilany egny fotsiny izy ina zao ro ataony olo am'izao niririeny zao ry mpivady mitovy amintsika iny zao ry namanama sika mandreo dia magnenzika an'igny fotsiny fa sy mbasala am'izany fa ny mpivady mato sasara manana fahaleovan-tena ara-saina ianareo roa ry mandinika ny fitondranareo ny fiainanareo iry mandinika zao ro ataosika zao ro ataosika ohatra le fahamatorana ara-saina io moa vety vanorasana mifandray am'le fahaleovan-tena teo mahaleo tena ara-piainana ohatra ndao sika hividy tanimbary ambolena vary zay zany programme ny mpivady mandinika sara ina ke ry olagna asika ny olagna asika tena tia misamanagna vary hoalina asika andao vidy tanimbary dia ina zany ro atao azahoana tanimbary andao hiasa andao hanao an'ity hanao an'ity hanao an'ity dia agnao mierisarisa hividy tanimbary igny kanjo ny olo mitovy aminao mividy moto dia mivady mandeha moto dia agnao mandeha tongotra nefa ny raha ny anao tanimbary rasirety dia ho agnao nyan'olo moto andao novana ny programme asika no mba hividy moto koa fa hanambadiana razako ny ianareo zay le zay zy ataon'olo ry tarafina fa tsy zany zy anao tena zy nydinihinareo mivady mato sasara igny ro izy igny ro mbana ary amin'ny raha rivana misy an'izay aloha zamanahy na inona nina aoka ny fivavahana sy ny fona le oa zamanahy eo sy midika ho mipetrapetraha fa mila mandinika manana projet tena voafary sahatra amin'ny taogna tao sika afaka 5 taogna tokony ho zao ny projet sika 5 taogna zao ny projet sika ndray afaka 5 taogna sala am'izao ane sala am'izao atato na ny kilonga voadinadinika aby zao ane ny kilonga sika zao ro tao mpivady misy fahaleovan-tena misy fahaleovan-tena ara-saina sy ara-panahy ara-piaina famato sala am'izay ka mila dinika mila raha ifampiresara komity isany aligna zany ny mpivady alohany atoro zay ny fandren'ny mpivady fandren'ny mpivady sy toerana fatoriana ihany fa toerana fanaovana komity dia ny tombony sa misy protocole hanoratana azy fa voasora satato sy atato fa misy raha tapahana mandrakariva zao ro ataosika raha io masaka sara mpivady sy dia misy fotoagna ibilibilibila hanaovana an'izao fa tena misy tanjona raika iraisana manana fahamatorana fahaleovan-tena ara-tena ara-saina ara-panahy dia ho faragnako sady gamba niary havana dia ty misy zavatra mibrioka amin'izao zay mila fitandremana fa ny heverin'ny olona fototry ny fanambadiana dia ny fitiavana io ny heverin'ny olona fototry ny fanambadiana angamba sika nyresaka teto fa sy mbola nyresaka fitiavana sika fa ny resaka eto dia ny tenin'Andriamanitra ny fototry ny fanambadiana tenin'Andriamanitra zay milaza fa Andriamanitra ny nahary azy Andriamanitra no nisahiragna taminy Andriamanitra no nanao azy ho nofo iray Andriamanitra nanao azy hahaleo tena izay fiainana an'izay fiainana amin'ny mahamasina sy mahasaripady ny fanambadiana fa ny zavatra somary mibrioka amin'izao ary mila fitandremana dia hoy ny olo ny fototry ny fanambadiana zy fitiavana ka zy tiako igny nisy fotoana nampalazany hero zy tiako fa eto zany dia tena barena mazava tsara ny hoe sy mba izay ny fotony fa ny tenin'Andriamanitra raha ny fitiavana manko ry fototry ny fanambadiana
dia manan'izao ihany ny lehilahy hanambady lehilahy lay lehilahy ry tiany azonazonreo tsara ko igny ro tianyko manan'izao ny vehivavy hanambady vehivavy raha vehivavy no tiany azonazika tsara ary raha na dia biby aza ro tiany dia manan'izao ihany izy hanambady biby ka ny firenena na ny olo zay afa niala tamin'ny tenin'Andriamanitra mahafototry ny fanambadiana ny tenin'Andriamanitra dia magnome vahagna sy magnome zoan'izay hoa ansy olana le lehilahy ro tianao vadinao dia vadio dia ny fanjakany sisa mety tsy dia miraharahan'izay fandiniany soatra man'izay fa zon'olombelogny azy ro ahindrahindrany dia dia misoratagna reo le lehilahy ro tianao soroato amin'ny boky le vehivavy ro tianao dia soroato amin'ny boky sy ny sisa fa ny tenin'Andriamanitra zay fototry ny fanambadiana dia milaza mazava amintsika fa sy izy zay tena fahavetavetana sy izy ny lehilahy manambady lehilahy vehivavy manambady vavy fa ina ary naharian'Andriamanitra azy lahy sy vavy no nahariany azy ary rehefa dinisika ny tena nandroatany azy dia singulier io lahy iray vavy iray ny tena marina zao hoe tokana fa sy iray i doyen Andrianasolo iray magnazava an'ity hoe ina ro mahasamihafa ny tokana fa sy iray ny tokana lehilahy tokana i Adama dia Eva tokana ry vatiny fa ny hoy iray mety misy raika ihany ty fa rehefa afaka hery taogna mivadika raika hafa koa afaka telo taogna mivadika manambady raika ihany afa raika en série raika ta raika taty tapsa ty am'raika ty dia miditra raika hafa koa sy zay tokana fa tokana dia somary sana kely sindreo kely hoe mila fitandremana tompoko lehilahy manambady lahy vavy manambady vavy fa efa manomboka maimbomaimbo atagny izy io maimbomaimbo atagny dia zao no tena problème sika olombelogna amako na sika kristianina tonga an'io ny raha rehefa tena sady reny sofiny aloasa dia marikoriko misy mierisasa sy dia mandray zao dia mierisasa lehilahy hanambady lehilahy laiky mitarogna azy fotsiny tonga dia resy raha miakasa mba hahafonao agny marikoriko vehivavy manambady vehivavy zany mafarikoriko ny mieriserisa azy fa rehefa re matetika re sofiny matetika dia mihazasa so farany lasa zavatra normal le izy alo asa-paminany fa mba taho sany aty ka zaraiko aminareo fa magnahy aho sady mataho sa fa le afaka 10 taogna farany zao dia samba resaka lavy sasony ty resaka lehilahy manambady lehilahy vavy manambady fa mariny honaka andragnosika ao mariny hitarognana an'io malaky aty am-piangonana mariny andresan'io resaka io leky igny am'commune igny zay dagno mahita lehilahy roa lahy mifampitarika anao iny ro raha hisora sa hoa apela roa fa hisora sa hoa igny apela mataho sa ndikan'izay ny hameregnana sika hiorona sara am'izay tena fototry ny fanambadiana dia sy hafa io tenin'Andriamanitra zay milaza ny mahamasina saripady azy io isangisangian'olo mako io fa io anery nandoran'Andriamanitra velogna ny olo tao Sodoma sy Gomoro io resaka lehilahy manambady lahy vavy manambady vehivavy io nandasahan'Andriamanitra afo tagnandagnasa mahay miaraka amin'ny tany sy ny vato nangoakoa ka lasa ranomasina maty sa misy raha mahay miaigny ao na ina mandraky tiany androany ka tena fahavetavetany na dia hiova azany zao rehetra zao sitrapon'Andriamanitra sy miova fa dia fahavetavetana hatramin'ny voalohany io fahavetravetana mandrakizay ka dia tena mila fitandremana dia zay ngamba tompoko no azo hitondrana fitarihan-teny sotra ny amin'ny fototry ny fanambadiana kristiana dia magnontany tegna zany sika no hoe fa na tena mioriny amin'ny tena fotony ve zao fanambadiana izao fa na tena masina saripady aminay ve ny fanambadiana sagnatria efa nagnosokosy dia mamerigna asika miverigna sara no aoka hiaigna asika mahamasina sy mahasaripady azy sara ny fanambadiana zay fototra nanoregnan'Andriamanitra azy dia mangataka 2 minitra kely aho hialako satria nge masaha moko roa no hiapiso dia zao ny resaka hatreto zany dia ny hoe ny fototra isa nahary ny fanambadiana Andriamanitra fa ina zany ny anjara toeran'ny fitiavana ao agnatin'ny fanambadiana dia io rehefa mihaino teny famakianany fanaovana mariazy sika dia zao no lazain'ny pastorato rehefa ilazany hoe aoka ho raisika indray izay lazain'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny fitondranareo hiarahanareo monina ho mpivady kristiana hatambaza zay agnareo roa ho mpivady na ny mpivady roa ahoana ny fiarahamonina ahoana ny fiainana dia eo no midy sasehatra ny fitiavana voalohany indrindra didy vaovao no maiko anareo dia mba hifankatiavanareo dia zao le sary raha atao sary izy dia sala am'izao tena sala amin'ny taratasy fosy io ity taratasy fosy anankiray tao tia ny lehilahy dia tia ny vehivavy dia samy mipetraka amin'ny hipetrahany io dia hoy isika teo isa ry nanambasany io mpivady Andriamanitra dia ny tagna zay ro izy
ny tagnan'Andriamanitra mihitsy ry nandray ny lehilahy dia ny tagnany koa ry nandray ny mpivady dia natamba sy ny amin'ny tagnany tahaka an'izao ho mpivady dia atotongana ny sala miforona soa sala amin'izao fanambadiana totoporona mitovy roa milambana ty zany mpivady tagnan'Andriamanitra nanao azy igny roa hitanareo tsara izy roa teo fa rehefa tamba sala amin'izao izy dia alamina tsara sala amin'izao dia firy zao ny hitanareo raiky igny le nofy iray izy fa saingy zao zao le havelan'ny tagnako dia ny raiky amin'ny sidiny atato ny raiky amin'ny sidiny atato fa ahoana no hikolenan'io mba tena ho raiky tena ho raiky dia asiana lakôly magnalaka lakôly tena mafy dia asiana lakôly ato dia dia lefa trotraka ty dia manao kory miaraka trotraka fa sahoany raiky trotraka ary rehefa legna ty dia miaraka legna rehefa may ty dia miara may ina ry tianao lazaina amin'izay io lakôly io dia ny fitiavana tompoko io ny fitiavana ary ny zaona toko fahatelo amby folo io le fitiavana avy amin'Andriamanitra io le agape io le miatoka azy io le ikolena azy ho nofo iray dia eo le mahasaripady le fanontaniana fahatelony hoe tena sy mainsy ao agnatin'ny tokantrano kristianina ny agapenany dia fitiavana io sy mainsy iaigna zay vao mipetraka ny tokantrano dia zao hoe raha ataonao asiana lakôly io zany dia raiky fa raha avy eo maimaigna nindahako ny lakôly dia fa naraiky avy io dia vadika roa izy rehefa miendaka ny lakôly ka rehefa roso ny fitiavana lefa samisy koa fa mivadika eo finagnana zay iany izy dia ny atahorana ndraindray misy tokantrano vala mierisersy io sika dia vanato dia vanampivady normal sara fa efa sa misy fitiavana koa ao efa sa misy fanazana koa ao dia zao reo atao voasaina hoe raha vo ity taratasy roa ty taratasy mitambatsy ty ry niendaka ny lakôliny na ia manampahaizana hilazina na ia manampahaizana hilazina misaraka io eridika rehefa miendaka ny lakôliny ka na tokantrano nia sa tena aosy koa ny fitiavana dia potika io na ina endrika isahoany ivela na ina endrika isahoany ivela zay ny marina dikan'izay ny tokantrano kristianina dia ny fitiavana zany lakôly mamatsy azy io mamatsy azy ka na io isy rano dia miaraka legna na io isy afo miaraka may rehefa ny lakôly mampipetaka azy eo fa rehefa sy ao koa ny lakôly ny raiky amay fa ny raiky misosotra soa ny raiky alegna ny raiky amagny efa za misy lakôly koa ile manao an'izay asanazy sika sara ka dia io nefa fitiavana angatahana amin'Andriamanitra apisy moa nytony am'le hoe inona ny fotony rehefa fiaignany le fitondrana fanambadiana fa tiako ampifandraisana fotsiny hoe avaho sara ny hoe ny fotony sy nanao azy dia Andriamanitra fa nitoerany fitiavana dia lay ataon'Andriamanitra ao ikoleny azy tahaka ny tagnako nagnakambagna an'ity dia ary mampisy lakôly an'ity magnosazy dia mipetaka ao sara dikan'izay avy amin'Andriamanitra no angatahana fitiavana mba hampikôlina sara ny tokantrano kristiana zay ngamba tompoko ny tena amin'ny valo sasany moa firavasika ny tompo dia fa na misy fotoagna kely zany eo hiroso midinidinika sy resadresaka pratika asika raha zay ary ro izy zay ry fotony dia ny fanontaniana moa mpagnatramano dia mazava amintsika fa zany tompony atao fototry ny fanambadiana asika atao ny fanambadiana dia masina saripady ahoana no failazany ten'Andriamanitra zany izy no harin'Andriamanitra izy tena nofo iray izy ny sairagnan'Andriamanitra izy nariny hahaleo tena sisy endriky ny mahamasina sy mahasaripady azy zany rehetrarehetra zany raha ny tokantrano ny fanambadiana zany misy atao hoe sy mipetra sy mahaleo tegna ara-piaignana fotsiny azy vola sy ny raha ilaina dia efa magnosihosy ny mahamasina sy mahasaripady azy efa tadidio sara fa tena mipetraka amin'izay masina saripady manana filoasiny sisa fa ny fanontaniana eto dia hoe manao akory ny aigna asika azy manoloana an'izay azo atao no mety ve ny anay raha izao ry aignany na raha sy atao ny anay fa zao ry mba hitako koaky manao akory zay raha zao ry eritseretako azy dia amin'izay fotoana zay dia magnenga ny ray aman-dreny mba hitarika an'izay dinidinika zay koa raha misy koa moa ny azo fahampiana dia magnampy raha misy amintsika koa afaka mifampizara dia fotoagna ifampizarana zao dia mba niangavy any papa Ravaltera mivady satria ny tranainy moa dia tranainy zay hiany mba hitarika ny dinidinika dia 10 taona ngamba ny tokantrano dia lefa tao pratika ty mety sao voavaly aby fa ny andreo zay dia zay fanontaniana hapetraka reo eo dia voavaly ny mivady aby dia mandroso tompo sotra tompoko ny aty ngamba tsy dia tena hoe lafi ny pratika iainana mivady loatra fa zavatra mba manitikitika ny saiko hatramin'izay le izy mikasika ny voaresaka kely teo ihany le hoe Andriamanitra namorona fanambadiana dia lehilahy ray
vehivavy anankiray. Dia rehefa mamaky ny testamenta taloha dia mahita mpanompon'Andriamanitra tena ngezabe, tena nitahian'Andriamanitra ary araka amin'ny fon'Andriamanitra voalaza kanefa manambady maro. Izay zavatra izay zany ohatrany mampieritreritra anako hoe ahoana no mahatonga an'Andriamanitra ohatrany hoe nametraka an'ilay izy hoe lehilahy ray vehivavy ray kanefa misy mpanompo tena tahiny, tena araka ny fony kanefa tsy arak'izay. Misaotra tompoko. Saotra tompoko. Fanontaniana anankiroa angambany. Ny anankiray misy anaovako vady-saza ho azy ozy Andriamanitra, alaina tamin'ny taona zany. Maty le olona, na maty vady zany dia maty vady, nanambady indray. Nanao akory zany le taola tehezana tamin'ny voalohany riva hoe hafa dia ty hafa koa dia tsara ny aman'izay sa Andriamanitra nanomana taola tehezana vaovao nefa le olo fa nanana hafa koa tary amin'ny zay fanontaniana anankiray. Ny faharoa le pratika an'ilay hoe satria nilazitsika hoe nofo iray dia tena lay firesahana, fifampiresahana, misy komity ao ozy izy rapasto dia hozy ny teny hoe raha vehivavy manekeny vadinareo, raha lehilahy tiavany vadinao sy ny maro samihafa. Rehefa tena sendragna amin'ny samy fanoka mihitsy ary ny resaka dia nenery ho ekena dia nenery manao akory dia ny pratika an'iny tenin'Andriamanitra ia hitako tsara ihany ny ahafahana hoe inona no izy. Misaotra tompoko. Ny soratra masina araky ny naharen'Andriamanitra azy dia milaza hoe vady tokana, tena tokana vady tokana. Dia nefa ao amin'ny baiboly misy mpanompon'Andriamanitra manambady maro, ohatra amin'izany i Davida. Resy diso atao raha mariny ho 210 sy mba ho 3 efatra. Ny endry Solomona amin'ny arivo ny vadiny. Kanefa Davida zany isan'ny olona hazo sitraka tamin'Andriamanitra ary tena mpanompon'Andriamanitra lehibe. Asana asika dia mampametra-panontaniana hoe ahoana zany ny amin'io. Zay ny fanontaniana voalohany. Dia zao ngamba ro gnazavatsika anazy. Raha namaky ny alako amin'ilay Mateo 7:20 teo, fa na i Mosesy aza dia nisy fotoana nagnome lalogna dia azo atao no misaraka fa misara-bady, fa zany hoe mba omeo taratasy fosiny ramatoa rehefa mba misara, rehefa mba harianao mba ho ahafahany misafa mandray azy koa. Tena sa misy nanin'iny io lay Mateo 7:20 teo. Dia efa mba salamolo managnombo zany dia tehan'olo hafa voatery tianao soloana volo hafa koa dia fa mena taratasy fosiny izy mba hazavany hoe dia efa mipetraka n'izay ny taratasy. Izy karazany hoe divorce zany le taratasy no afaka mandray azy koa ny hafa fa handray hafa koa. Zay zavatra sy izy. Dia ina ny valiteniny ny fagnotany an'i Jesosy ny fariseo dia akory ny hevitsao fa i Mosesy iny nagnome lalagna an'io. Dia hoana ny valitenin'i Jesosy? Ny hamafy ny fonareo no ahatonga ny Mosesy hagnome an'izany. Ntony fa sy izany ny sitrapon'Andriamanitra. Asanazy tika le fandehana. Ka le hoe manambady maro zany mandra-pahafo io le amin'ny sekolahady. Sekolahady moa raha manahirana no mampianatra sekolahady tanora. Zao ro ataony zalahy sasasiny. Kio ny pastera ny an'i Solomona aza manarivo ny an'i Davida 200 tsirivo. Olo ny vehivavy iny zany vehivavy 200 tsirivo. Ianao ve raha mba 3 egny dia sy mba handiferan'Andriamanitra fa mandrak'izay dia sy miova ny sitrapon'Andriamanitra. Dia ny amin'ny filazany fa io no izy fa tokana naharen'Andriamanitra ny fanambadiana. Fa ny nahatonga ny Davida sy ny sisa hanao an'ireny dia endriky ny fahalemeny sy ny fahotana. Raha atao hoe ahoana ry zany lazika anazy hoe ny raha ratsy moa sa mba hay atao hoe miroborobo na mamirapiratra, fa le atao raha izy atao hoe ny firongatany na ny tena ny fahambaizina. Zay no azo lazana azy. Tena endriky ny faharasiany olombelona no ambarany io. Ary hita tamin'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo dia rasy sala amin'izany reo. Tena rasy. Na isa nanao an'io na isa nanao an'io dia rasy io. Aza adino zany zay. Fa nahoana izy no voatondry ihany nefa ny hoe Andriamanitra ty azy ihany. Zao indray no ambadika izay. Raha ny marina ny e. Raha ny marina ny e. Azonareo porfoana manomboka androany ty mba fomba fizeriko.
fa nahavadika iana avadika io testamenta taloha io nanomboka teo amin'ny fahalavoan'ny olona ka hatramin'ny fipoiran'i Jesosy reto zavatra roa reto ny hitao raha fizairiko ty famba zaraiko eto famba porofonareo mba karazana teoloziko ty zany mamaky testamenta talohanao dia zao ny zavatra voalohany hitao madisa sy mafihatoka ny olo niseho zay tamin'ny fiainan'ny zanak'Israely fa vo mamaky testamenta talohanao dia miharihary ao fa sy miova Andriamanitra zay reo amin'ny tantara rehetra fa io zany ny zavatra seho amin'ny testamenta taloha tena maditra ny olo o raha mandray ohatra anankiray fotsiny zareo fotsiny moa maditra ny olo dia ino ary nataon'Andriamanitra nasiany ny safidrano dia avy eo niala tao inoavaly miana fa ny ahendry ve ny taranaky noasana anao kory dia fa namadisa hiany asanazy nareo sara fa miova ve Andriamanitra Andriamanitra dia sy miova amin'ny fitiavana zay niharihary sy tanteraka ao amin'ny Jesosy ao ry tena mpiharihary ay tena fitiavana marina Andriamanitra ty asanazy zika sara ilay fandena ka niditrin'ireo fampirafesana nataon'ireo olon'Andriamanitra ireo dia mampiharihary ny ditra ny olona mampiharihary ny mamafihatoka ny olona mampiharihary ny faharasiany olona fa ny fitiavan'Andriamanitra azy dia mampiharihary ny fitiavan'Andriamanitra sy miova fa izao anefa zao lahay ny ten'Andriamanitra amin'ny Romana ny niesiny zery Andriamanitra tamin'ny androny sy fahalalana fa kehitriny izy manao inona mandidi ny olona rehetra hibeba zao manko no antony tamin'ny andro ny testamenta taloha dia ny mpanjaka hiandro nomena ny fanahy masiny sisa ny mpitarika fa amin'izao andro ny testamenta vao zao andron Jesosy nomena ny olona rehetra ny fanahy masina zay tondroany tsara hoe fanahy manao kory fanahy mahery hoentina manohitra hoentina miady amin'ny zavatra rasy rehetra ka ny tena marina dia no hoe zao andro vaovao andro fibebahana andro fanahy masina nomezan'Andriamanitra hery asika ka handresy an'izay zavatra rehetra izay na izany nefa dia fa nahita ho mpanota ihany sika ary isan'andro sika dia mahita ny famindrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainasika raha ataoko boribory zany ny resaka dia zao ny valina sy sitrak'Andriamanitra hatramin'ny taloha indrindra ary sy sitrany mandrakizay ny fampirafesana na dia ray azy fa lahy tokana vavy tokana no arian'Andriamanitra ny fitrangany reny amin'ny olom-boafidiny dia mampiseho fa tena reny no atao olona maditra ny atao olona mpanota ny atao olona rasy ny atao olona ary ny siagnarian'Andriamanitra ny reny dia mampiseho ny fahasaran'Andriamanitra sy miova fa na dia maditra sy rasy sika sy miova Andriamanitra fa tia sika izy ary miaso ny olona iverina rehefa miverina dia mamela heloko izy io ny fahasaran'Andriamanitra rehefa mibeba misy tantara anankiray ao i Davida le hitasika sara eo ny tantara ny hoe nambady any Oria ny azy nefa raha be fatra sa ny vadiny vana ny vadiny Oria kory vadiny Oria kory nangatangalariny Baseba sinsisy dia nampibebahany Natana izy dia hoy ny mpandinika soratra masina ny salamy faharaiky amin'ny 50 dia salamy nibebahany Davida no lay adalana nataony sady namono any Oria no nangalasa ny vadiny dia i Baseba fa rehefa nibebaka i Davida dia nanao ina Andriamanitra namela heloko Andriamanitra dia hoy ny tantara i Solomona dia sy hafa fa zanaky Davida tamin'ny Baseba ka sy zanaky ny fizakazangana ray fa zanaky ny fibebahana asanazika sara le fandeha ka asana mazava amintsika le resaka zany hoe raha misy olona zany manao lamaody no ny andry Davida aza beko dia le kasitrahan'Andriamanitra dia kasitrahany ny famprofesana dia solalagna zay fa vavy tokana lahy tokana io no mpivady dia veriko ihany magnazava eto fa samandresy lasa milasany marina ny vady taolagna tahezana nalana maty ny vadiny anankiray dia avy eo rangahy atao rangahy anankiray maty ny vadiny tao igny rehefa taola tahezana dia ateo izy manambady avy dia fa namisy raika koa misy azy atao maty telo dia fa namisy soatra masinao misy 7 dia ny fanontaniana taola tahezana firy zany ny an'ty sasany hela vetra ny ay ary tena izy amin'igny nalana taminazy tao zao ngambana mileko anazy sotra raha ohatra ka ny saraka dia igny aloha dia resaka vana ifagnatrehana amin'Andriamanitra misy mpanarylelana teoloziana anankiray nandinika fanambadiana teo amin'ny salta henjagna be ny azy ny teniny zao ry teniny rehefa tena zohina ho izy io tenin'Andriamanitra miresaka ny tao fanambadiana tena fikarohana ary nataony
recherche mandrika fitaogna vamam-bolagna rehefa tena zohina aby ny ten'Andriamanitra miresaka n'ity fanambadiana ity dia aho izy magnahy fa mety tsy ahazo famelan-keloka mandrakizay ny olo misarabady hoy ty toloza anankiray dia resaka dia sara ihany misy mpampianatra dia hoy ilay mpampianatra ny hoe maro ny ora ny tena fahamasinana na Jesosy mila saina piraisin'Andriamanitra aoka sy hampisarahan'olona sy azon'olo agnizirana tagnana fa raha magnizitra tagnana amin'io dia manota dia hoy ny mpampianatra hoe raha zany manko roa izy sy ola saina dia sahala magnome fetra ny fahamindram-pon'Andriamanitra hoe misy raha samindran'Andriamanitra fo zany fa ny ampitoriana lazany soatra masina dia Andriamanitra mpamindra fo ka dia sahaisika na avelan'ny heloka na sy avelan'ny heloka fa ny fatasika dia mpamindra fo Andriamanitra igny asanazy anao tiako lazaina ny tena tiako lazaina dia ny hoe raha tena nisaraka izy dia nisaraka velogna izy dia igny resaka hafa fa raha maty izy na hoana hoe izy ny maty sitrapon'Andriamanitra ny nahafaty azy fa ny resaka taolagna zany sahitako zay agnazavana azy noa dia fa nanangalany taolagna raika koa vera rangahy ty sy ateo sisy fa ny azo antoka dia zao ivadiny io tamin'ny voalohany dia nisahiranan'Andriamanitra ary nalain'Andriamanitra izy rehefa avy eo fa izy mena vady vaovao dia mbola nisahiranan'Andriamanitra koa ny nagnome vady vaovao azy zay dia azo antoka amin'ny maha Kristiana dia zay koa ro azoko zavaina ato zavana nisy taolagna firy zany dia mety banga firy zany ny taolana gaty satria fa nisy taolagna nalaina taloha va nangalana taolagna hafa koa ny andraiky alahy igny moa dia mariny mba hisy taolagna koa ty hatria fito nalana tamin'ny tehezagna etiaka anaby dia fa nofosoza saby sisa ty saka zay farany le hoe mifagnina ny mpivady misy teny hoe manake amin'ny efasianina toko fahadimy raha sy diso ny fitadidiko dia ny faharoa amby roapolo sy ny maranaraka eo misy an'io hoe ianareo vehivavy manekeny vadinareo tahaka ny anekenany tompo fa nilahy ny lohany vavy ianareo vehivavy tiava ny vadinareo tahaka ny dia olagna ny amin'io ny agnazavako anazy sotra dia zao io teny hoe lahy ny lohany vavy misy rolana io ny olana satria asavaino misy boky anankiray hoe soroatany dokotera Asvely Mariety dia tsy tadidiko tsara le fomba filazany azy fa zao ny fomba agnazavany anazy ao ny raiky saoasaiko aorian'ilay famakiako an'ilay boky ao fomba agnazavany azy misy isan-karazany hoy izy ny atao hoe loha ny lahy ny lohany vavy zay dia ny vehivavy magneky amin'ny zavatra rehetra dia io moa le hoa le lazaiko taony hoe lasa famoretan'lehilahy misy raha tiany hampanikena zay ro izy fa ny lahy lohany vavy dia hoe ndao ariko dia magneky leksa te hagneky fa ny dikany hoe lahy ny lohany vavy misy karazany ny loha anankiray io izy raha atao io misy ray aman-dreny eo amin'ny akona dia misy zanaka dia sahala moa lohany ny ray aman-dreny dia zanaka zany sahala moa tariny sy zay ny mpivady sy hoe ny lehilahy dia ray aman-dreny ary ny vehivavy dia zaza fa misy mpivady mifampitondra tahaka an'izany ao amin'ny akonany dia sahala moa hoe rangahy ray aman-dreny dia ny zanany ny vehivavy ana zaza malala mpivady anankiray aho mipetraka Tagnataninarivo hanao tragno ty Fianarantsoa vita ny tragno safata sy ny vadiny ho nanao tragno tagny Fianarantsoa sika tantara marina io zay zany sahala moa zaza kely like zaza va nambaila zana sahala moa zaza retsetany vady diso zay sy zaza ny zanakao mitamy ray aman-dreny nako dia atao hoe azy misy mpivady mako raha sy diso ny fitadidiko 17 taogna rangahy dia 17 taogna ny vadiny fa sa azo atao misy mieritseritra anao dia zafokely koa ny ragno aty fa vadiny io vadiny 10 taogna ny elagnela zay fa raha kely raika 17 taogna raika 17 taogna fa dia mpivady io mitovy amin'ny hoe olo mpivady samy 3 taogna mitovy amin'izay ny raha misy eo dia sy zany zay faharoa mety endriky ny lohany sy ny lohany mety ho lohany koa dia ny hoe sahala amin'ny hoe orinasa le tokantragno dia rangahy directeur dia ramatoa piasapiasa kely eo agnatin'ny io tragno raha indrindraindrindra moa atao hoe rangahy ry tena mampiditra vola fa ramatoa mikarakara ao an-dragno sy mety zay sy zay koa no izy hoe ny rangahy zany dia directeur be dia ramatoa sahala moa na piasa kely ao agnatin'ny orinasa diso zay sy mbola zay le lohany raha misy mpivady mifampitondra tahaka zay ka zay ny eritreretanao ny vadinao hoe ro directeur ato agnatin'ny tokantragno dia ramatoa sahala moa piasapiasa kely ao sy izy zay sy arak'izay ny sitrapon'Andriamanitra
fahatelo mialohany dirasika fahevatra raha misy mpivady mieriserisa ny hoe ny lilahy dia sahala amin'ny tompo ary ny apela dia sahala amin'ny andevo dia efa nasi izy zay misy farasa hono eto Madagasikara sa fantasy nasimina varas rehefa isakafo ny any dia ny lilahy aloha ry mihinana aloha mitanika zany raha bisibisiky papa ho agnananina ho misy azy fa za masaky mitarina tazay le favy eo dia mihinana ny lilahy dia mikopakopaka ny apela ta vao ro raha misay mazotoa roa fa ao dia milany ny laoka dia asiana ihany laoka milany ny vary dia asiana dia mihinany dia leka eta sy mba tao sagnatria fa raha natao mba laniny aby zany sakafo rehetra dia misaotra ny tompony apela vita ny adidika androany dia zay fa lay voko rangahy dia vita ny raha fa na misy manao an'izany dia leka sa tena mana misy endrikendrika madinidinika etragnany zany egny hoegny rehetra samba izy zay fa zay le lohany fa ina le lohany tena io soratra masina io ro milaza azy le eo efa sianina toko fahatiny io tahaka ny Kristy lohany fiangonana ina ny dikan'izay ny fiangonana dia Kristy no mitarika azy ho amin'ny fiainana sara ny maromaro koa ho agnandanisa dia ina ro anjaran'ny fiangonana magnaraka zay tarihan'ny Kristy azy Kristy no miady manompo ny fiangonana magnome zay ilain'ny fiangonana fa ny anjaran'ny fiangonana dia ny magnaraka sy manompo an'ny Kristy io le endrika isehoany hoe ny lahy ny lohany vavy raha ny marina zany io raha ataoko mindray miteny milona azavako kely azy fody zao ny hoe ny lahy ny lohany vavy dia sy saranga fa andraikitra asana azy sika sara sy saranga ny mahalohan'ny lahy eo agnatin'ny tokantrano fa andraikitra izy io zany hoe ny lehilahy dia manana andraikitra mba hitarika ny ankohonany ary eto dia tandrify sarany hoe hitarika ny ankohonany hivavaka hitarika ny ankohonany hanompo an'Andriamanitra dia ny lehilahy zany tena hiatefany le teny amin'ny Deutéronomie toko fahaenina andininy fahasivy hoe dia ampianary sara ny zanakao zany resaho na mitoetra na mandeha na magnino ampianary ny zanakao ny tena hiainana Kristiana ny lehilahy ny tena hiatefany io ny lehilahy ny tokony hitovy feo amin'ny Joshua ka hanao ny hoe fidionareo anio zay hotompoinareo fa raha zaho sy ny akonako hanao ino hanompo an'i Jehova zay satria anao efa mitarika sy mampianasa dia magneky ny apela magneky ny akonana samy manompo an'Andriamanitra ny akonana rehetra asanazy sika le fantena dia misy pratika kely sahala am'izao zany ny fandray fanontanian'ny président ko reha atao dia hagneky lepoko fa zany ny apela rehefa misy resaka fampiresaka ny mpivady fampidinika amin'ny zavatra rehetra fa ny fahenrena raha vo mitarika zany ny lehilahy manao andeha hivavaka andeha hanompo an'Andriamanitra andeha hanao an'izao dia magneky ny vehivavy rehetra zay roa ampianarina fa raha misy vehivavy manao ara-dada tsy samba hagnaraka zao vavaka ataonao zao dia manota ao anatrehany io lehilahy manao fa ny olana moko ny asika Kristiana Luterana sa fantako na mitovy ny fomba fizerisika matetika ny apela ry mitarika rehefa hivavaka fa ny lehilahy ary afara ry tarihina mandrakariva zay matetika fa io zany dia tena ambarantsika tena nagnary zoagna ao raha lehilahy le agnaory mitarihiny apela zay ny marina nagnariny tena fa ny tena naharian'Andriamanitra dia ny lehilahy ry mitarika teo amin'ny testamenta aloha lehilahy ry mampianasa ny didin'Andriamanitra lehilahy ry mitarika ny litorzia rehefa amin'ny Pasika lehilahy ry mampianasa ny lehilahy ry mitarika fa ny apela dia magnarakarak'izay io ny tena lazaina amin'io ka tariho ny akohona zany hoe raha misy very zany ny akohona asika io sy tena mandeha amin'ny lalagna mandeha dia lehilahy ny tomponatoka voalohany ary zay no ilazanany hoe ny tokantragnosika dia sahala amin'ny fiangonana ka ny lehilahy no pastora ao dia pastora kely egny andragno agny iny sika rehetra zany raha roangahy aby zay ro izy dia magneky ny akonina rehetra amin'ny fampiresahana mifampidinika raha amin'ny zavatra hafa ndray akosin'igny zavatra io tena hoe resaka ara-panahy igny dia mifampidinika ny mpivady mifampiresaka amin'ny zavatra rehetra akory tito dia eto sindriana sara aza mba magneky lepona rehefa midinika fa tena lazao ny hevitsao hatramin'ny farany ary mila mifampihaino sara mihitsy zaoko zao tena miresaka mihitsy tena aza magneky lepona dia rehefa tonga amin'ny zavatra ty manam-pianariny mpampianasanay tamin'ny STPL rehefa tonga amin'ny zavatra sy mety hifagnarahany hevitra mety miverigny endimy ohatra atao hamidy ty micro ty atao anareo mivady zany micro andao hamidy io dia ndraiky amanao andao hamidy ndraiky amanao ansa hamidy io kazao anie dia sa mety trasy toriny eo to koa sepis ahoana sara hoe micro igny andao dia sa mety miaogna mihitsy ny resaka dia hoy ty mpampianasanay tamin'ny STPL tena mba andramo izy
mba nyramo sy tisiny hoe mahapastorary tenenako an'ty mahalilahy ianao fa nampianariny ty de rasana ary hita ho misy raha zay ho izy zavatra misy dia mba nyramo izy na de sy mitovy aza ny hevitra ray mivady sy hoe agnao nagnekilepogna fa ny hevitra hita ho sahitovy mihitsy de mba mandeferagna ao vehivavy ka manao hoe andao ary moa faharahana ny hevitra ao fa agnao lehilahy mba nyrama moa izy manaovan'izay de hita ho misy voninahitra sy fifaliana tokoa ny tokantrano asanazy sika le fandeha na rehefa sy hanao an'izay moa ko sy maintsy hivoaka ny tokantrano zany zay ndao ry ila hevitra amin'olo hafa agnaiany de samy mitovy hevitra amin'ny micro hamidy de ny olana de mety ho zao ro lazain'olony hoe aka tokony hamidy tokoa kazony ny heriseriny ho lasako le atao hamidy efa sa mazava sony zany ny hevitra rehefa mivoaka tena ny anareo roa hiany ary ambony lavitra noho ny mivoaka ny mandefitra anakiraiky manao hoe aleo ary moa sy de tena mety amin'ny maha kristiana le vehivavy manao de samba ho resy misy afa de sy maintsy ary tokony teny farany na hidogna iana igny sy de sara amin'ny sy de maintsy voninahitra losa ama kristiana satria Andriamanitra re nahariny olo hery nahariny voalohany Adama zay vo ieva zay nahamorogna tantara iagna ao nahamorogna pratikina zay ry marina lehilahy ry nahariny aloha vony vehivavy fa ny hoe ifagna le tahaka anteo anao lohany sy igny fa raha misy zavatra tahaka an'izany de tena mba voninahitra zay de satria fianarana moa ty mba andramo manomboka androany fa io fagneto sika magnaraka de olazao hoe rehefa narahany igny pastera de nivadika tahaka an'izao fa tena fiainana kristiana sara zao mahay magnome voninahitra ny lehilahy vehivavy ndao ary tena fiainana koa moa zay ohatra atao misy seza roa ko tena sy maintsy samy mipetraka ndray de mba niraiky ary mipetraka ao agnapitrahana raha sy taky no aty sara mato ao mipitrahana ao de Vanumeni tumpu uai tuku yanau tena sahazai tuku isaura kuni rai panau vizinu mahala lizai masuai natulunya yanau etapa kuizau yanau votukanuai arizawana masuai naturunya yanau hitapa kuizau yanau votukanuai arizawana funitimbula aria kurisikya mintupo fananu Rajagatani kanifanaini numibitsikya weyana luanza rakwetwantali luvanumeni tumpu huai tuku isaura kuni rai panau fizinu mahala lizai masuai natura
etsapako izao ianao votokano ay ary zaho anao rehefa tonga izay mampifanditra de toaray panay eritreritra oelay fitiavany ay hangambaritra sofany siren hampifandrindra lovanomeny natulunyayanao etsapako izao